Lala ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety fa kandida solombavam-bahoaka amin'ny district ny Bekily Itatandraza. Araka ny fangatahany Ray Aman-dreny no ity farany ary indrindra ihany koa ny mponina ao Bekily. Izy izay nilaza fa tsy misy tsy mahalala azy ary efa faniriany ny vahoaka amin'ny Bekily ny kandida solombavam-bahoaka azy. Nilaza fa efa nahaso-drano ny antoko izay tohanany ity farany. Na dia mpanao lalàna azy ny solombavam-bahoaka dia milaza fa manana vina 240 izay entiny hanasoavana ny Bekily ity farany. Famotinana araka ny fangatahana izay nataon'ireo Ray Aman-dreniko niteraka, indrindra fa ny mponina rehetra eto Bekily Androy, dia nanaiky ny tenako fa ho kandida ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara amin'ny taona 2024 ho avy zao tompoko lasy tompoko vavy. Izany dia tsy ny faniriako fa ireo Ray Aman-dreniko mihitsy ro miangavy ary ny vahoaka ny Bekily ny tena makamamy ahy. Azo porofoina zany raha ohatra tsika tsy mino, afaka agnontaniana any mihitsy hoe ahoana ny fitiavanareo Tatandrazamarika eto Bekily. Fa zao milaza aminareo fa na akoho raha agnontanianao a Bekily ao dia tena makafy zany Tatandraza zany. Raha agnontanianao hoe ahoana ny fitiavanareo Tatandraza fa tena makafy ary tena tia izany Tatandraza zany Bekily manontolo. Ary zao hitanao io dia efa lany Bekily, efa tena fa lany fa juste fifidianana angamba no atao fa raha izao Tatandraza aloha tena fa lany. Azo agnontaniana agny zany raha tsy mintsika, afaka agnontaniana Bekily agny hoe ahoana ia député-nareo Bekily ao fa tonga dia magnamarina Bekily hoe Tatandraza ny député-nay. Zany zava-misy agny tompoko lasy tompoko. Zaho aloha zany TGV efa hatramin'ny ela mihitsy nanomboka zaho mbola 17 ans, efa TGV nanomboka tamin'ny 2009. Donc zany TGV zany no parti politique zay irotsahako ho kandida solombavam-bahoaka ao Bekily Androy. Zaho fa zanak'antragnon'ny Andry Rajoelina ary président mihitsy ro nisertifie ahy tao Bekily ao. Donc tsy midika tsy ho marina mihitsy zany raha resana zany hoe tsy ho azo antoko zaho hoe nefa mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina hatramin'izay. Ary efa hitapoky hitam-pirenena zaho zanak'antragnon'ny président. Donc tsy ho marina mihitsy zany resaka zany fa zaho dia TGV ary député ao Bekily ao amin'ny antoko miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Le vina aloha fa hitatsika ary efa nisy mihitsy aza nosoratako zay any. Efa fantatsy Bekily mihitsy ny vinako ary efa haipoka haim-pirenena ny vinatsika. Misy 240 mihitsy izy agny ary tena hitako fa tena misy fiatraikany amin'ny vahoaka ny Bekily ary tena mahafaly anjareo Bekily ao le vina. Zay ny zava-misy agny. Zaho aloha hatreto sisy adversaire satria rehefa naheno zany zareo fa Tatandraza ny kandida Bekily dia efa nihintsagna aby ny élément. Io zany mitovy amin'ny raha nataony Andry Rajoelina avao koa tanareo ny lanja sofilera reny miala jiaby ary tsy nanao propaganda. Ohatran'ireny koa zavatra isa Bekily ao. Namana Bekily ao zany amintsika miresaka zao rehefa nahare Tatandraza dinosaure ny latsaka ao. Direct fa miala jiaby. Mitovy tamin'ny président Andry Rajoelina avao io moa fa noharanay tandroa hoe dia ny tagnany ihany dia ny tongony. Zany hoe raha natao Andry Rajoelina avao koa raha misy aminay amizao. Nisy 10 le kandida tany fa rehefa naheno Tatandraza tonga dia nametraka démission zalahy. Ina ho zaho raika avao koa no fidina Bekily ao raha fahitahitako azy. Zany hoe mety zaho raika zany no kandida tokana fa tsy haiko hoe amin'ny fomba